Miravantsika rehetra indray amin'ity fotoanany gasy mahay mamaky baiboly ty dia araka ny efa hitantsika zany dia ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy no jerentsika l'épreuve et tentation dia zay no diniantsika amin'ity andro an'ity satria ny zavatra misy zany dia tenenina foana na itsika arana indily tsoratra masina nina dia milaza foana hoe tsara miaraka amin'ny tompo sady zany tsara miaraka amin'ny tompo satria tsara ny tompo mahafinaritra ny zavatra ataon'ny tompo amintsika amin'ny fiainantsika kanefa ohatrany amin'ny voalohany ihany izy ny tena milay be ohatran'izay amin'ny voalohany ianao izay vavaka-gatanao toa dia azo daholy inoko fa efa nandalo an'izany daholy tsika rehetrarehetra tena hoe mitahy ny tompo e maly vavaka manampy ny tompo fa rehefa avy eo rehefa mandeha ny fotoana dia potra daholy amin'izay ny olana rehetra potra daholy amin'izay ny olana rehetra ary rehefa tena mijery tsara ny zava-misy tsika dia ohatr'izao no mitranga hoe tovy amin'ny olana lalovan'ny olona rehetra ihany lalovantsika mangatsika ny olona mangatsika koa tsika mafana ny olona mafana koa tsika tsy ampirano ny olona dia tsy ampirano tsika tondra drano ny olona dia tondra drano koa tsika tsy zay mandalo ny olana lalovan'ny olona rehetra isika dia rehefa tena mijery akaiky koa renao dia tsy araky ny eritreretana fa isika kristianina raha mbola manana olana mihoatra no mitsipiny misy olana maro zay tsy olan'ny tsipiny le izy fa olantsika kristianina eo zany le olana lalovana mitovy samy miaina an'iny daholo na pilina tsy pilina kristianina na tsy kristianina samy mandalo an'iny fa tsika mbola mahazo mihoatra an'iny ohatra anankiray fotsiny zany hoe itsika miandeha mifahotana tsika hiaran'ny fakam-panahy zay amin'izao tontolo izao zany tsy fakam-panahy fa tonga dia ataony fotsiny mandeha ho azy amin'izao zany zao ohatra anankiray isika raha mba atao hoe samy mandroso ny taona ho an'ny vehivavy ohatra dia mba samy mba te hanambady fa le tsika le tsipiny betsaka manambady dia nefa ianao tsy hanambady tsipiny dia vo maika marary zany ho an'ny vehivavy kristianina ohatra fa tsy marary zany ho an'ny tsipiny fa zay hitany eo zay tonga aloha eo dia tompo-tanindrazana ho andry zareo dia be dia be olana ohatra zany zavatra tsy maintsy lalovana foana eo amin'ny fiainana maha-kristianina akoatran'izay ny fanenjehana ny eso sy ny latsa isan-karazany zany ve mba kristianina sy ny fanenjehana anao rehetrarehetra isan-karazany zany hiainantsika pino zany fa tsy hiainan'ny tsipino nefa ny iainan'ny tsipino hiainantsika koa dia rehefa jerena zany tena sarotra ihany ny fiainana kristianina mihoatra ny fiainan'izao tontolo izao io misy fahotana tsy mety afaka aminao tena marary ianao mihitsy nio isaky ny manao an'io ianao nefa dia manao an'le izy foana ianao fa dia tsy mety afaka mangataka amin'ny tompo tsy mety afaka mihitsy dia zay zavatra izay no antony hijerentsika an'io hoe ohatra ny ahoana ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy ahoana ny oetrehantsika ny fiainana kristianina zay zany izy amin'ny akapobeany rehefa ataontsika amin'ny teny afy ty loha hevitra androany ity dia hoe ahoana ny oetrehantsika ny fiainana kristianina ny fiainana kristianina zany dia ohatra ny fiainana rehetra ihany ozy izy tsika teraka ianao dia mitombo dia ny fiainana kristianina koatra zay nateraka indray tsika dia mbola zazara-panahy dia mivoatra mitombo tsikelikely ny mampiavaka azy mahasamihafa azy amin'ny fiainan'izao tontolo izao fotsiny dia ty oabolana toko faefatra andiny fahavaloambinifolo ty tsara be ty oabolana toko faefatra andiny fahavaloambinifolo ty asa rehefa hitanareo izy ty fa zao ny fiainana kristianina hafa zay tsy tena hitovizany amin'ny fiainan'ny zao tontolo izao ozy izy hoe lala marina le kristianina zany eto le noamarinina lala marina dia taon'ny poakandro maraina zay mazava mandrapitapitao vovonan'ny andro zay
amin'ny voalohany izy zany le aurore le joary le voamposaka iny le tsara be a amin'ny maraina de avy eo a me mandrotsy me miakatra ihany izy de tapitra izy ny tatao vonana ny andro ny olombelona akizy melehibe de rehefa tonga olon-dehibe izy de meantitra indray me ariva me soara ozy izy biblika igny le soary me soary fa ny kristiana mandeha izy mandeha de tatao vovonana de zay eo ny farany fa tsy midina tsony zay fiainana kristiana de ao anatin'izay fitombona zay zany tsika am'izao fotoana zao ao anatin'izay fitombony zay tsika de ao anatin'izay fitombony zay nijerentsika ny zavatra lalovantsika rehetra eny an-dalana mazava ho azy ny ainanao mety eo amin'ny 80 taona ny fiainana kristiananao na 80 taona tsy voavitatsika daholo zay fa fehezitsika araka ny voalazan'ny soratra masina fotsiny izy androany a inona ny lalovanao manomboka voamaraina mandra-pitatao vovonan'ny andro zany de reto no hijerevantsika azy androany a ny voalohany a zaraintsika enina le izy fizarany maromaro zany ito a ny fampianarantsika androany a ny voalohany a de hijery zavatra hafa mihitsy alohantsika zay tsy fijeryn'ny olona rehefa mianatra ohatran'izao kanefa ny tsy fahalalanao an'ity de mahatonga anao kivy tezitra amin'Andriamanitra foana na mametra-panontaniana be dehibe foana eo fiainanao rehefa mandalo ny fisedrana ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra ka ny hojerentsika voalohany a de andao alohantsika hijeren'Andriamanitra hoe iza le Andriamanitra niteraka atsika de izy io Andriamanitra mampitombo atsika io Andriamanitra io de Andriamanitra tsy refesi-mandidy zay aloha no jerentsika voalohany raha vao tsy mijeren'izay ianao a de mankalaza n'le raiky alataloha foana be de be mihitsy kristianina tsisy ataony afa-tsy mankalaza n'le raiky alataloha foana fa mahery indrindra de io ny Andriamanitrantsika zay Andriamanitra c'est un Dieu souverain ny souveraineté an'Andriamanitra zany no jerentsika voalohany vita zay a zay tsika vao hijery ny famaritana ny atao hoe fizahan-toetra sy fakam-panahy inona ny atao hoe fizahan-toetra inona ny atao hoe fakam-panahy de eo ny ahitantsika azy hoe maninona ny miaraka foana reo loha hevitra anankiroa reo matetika rehefa atao le izy de ny fahatelo a de hijery am'izay tsika reo fitaovana ve reo agent koa ngamba fiteny anazy a mahatonga ny fizahan-toetra iza mizaha-toetra atsika de iza maka fanahytsika any tena marina izavy mizaha ny toetra atsika de izavy ny maka fanahytsika qui nous éprouve et qui nous tente au pluriel de ny fahatelo a aka hijery ohatra anankiray tsika afatsika mahita ny fizotrin'ny fakam-panahy zany a de ny ohatra voalohany ny Adama de avy eo tsika hijery ny fakam-panahiny Jesoa Kristy zay ny jerentsika manaraka de ny fahadimy de hijery indray tsika ny fizahan-toetra eto tsika hijery ny Joba indray ny fakam-panahy zany Adama sy Jesosy a de ny fizahan-toetra indray a ny fizahan-toetra ny Joba no jerentsika de ny farany a zay tsika vao hijery mareta zany raha te handresy ny fakam-panahy ianao a raha te handresy ny fizahan-toetra ianao de mareta fa any amin'ny faraparany any tsika zay vao hijeren'io a fandresena ny fizahan-toetra sy fakam-panahy de rehefa avy eo hoe inona ny vokany rehefa mandresy tsika de inona ny vokatra azotsika ao anatin'izay reo zavatra anankenina ireo zany no jerentsika misesy eto a misy pôzy kely eo anelanelany eo a dia lasa am'izay tsika rehefa avy eo ndao atsika hitra voalohany amin'ilay Andriamanitra tsy refesi-mandidy amin'ilay Andriamanitra tsy refesi-mandidy inona ny atao hoe Andriamanitra tsy refesi-mandidy zao
mieritreritra n'io zavatra io zany am'izao fotoana zao sarotra satria ny tena tia lazaina hoe Andriamanitra tsy refesi-mandidy de hoe Andriamanitra nahary an'izao tontolo zao a de Andriamanitra mbola mitantana an'izao tontolo zao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Andriamanitra mitantana an'izao tontolo zao ary zavatra rehetra mitranga am'izao tontolo zao de ao ambany fifehezan'Andriamanitra satria izy tsy refesi-mandidy nefa rehefa mijeritsika de hitantsika eo anaty baiboly hoe ary Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany de hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra nohariny fa ianao zay tsara indrindra zany inenina izy miteny hoe tsara zany de indimy izy miteny hoe tsara zany de fanenina izy miteny hoe tsara indrindra zany nefa jerenao efa ngazana ny tany sy mban'ny olombelona doratsika efa inona feno pollution eran'ny tany tsetroka sy ninona zay anaovantsika azy a tondradrano ny atsika ny hafanana be inona sy ny rehetrarehetra zany no mitranga anaovan'ny olombelona azy de mipetraka foana ny fanontaniana hoe na Andriamanitra tsy mitantana an'izao tontolo zao ohatra mpanao famantaranandro hoe namboarina io de rehefa mandeha de lasa izy miala tany na Andriamanitra tsy tsara zany satria maninona ny ratsy ny fiainantsika raha ohatra Andriamanitra ka tsara tsy efa napetraka ao zany fanontaniana zany zay mihitsy ny olana raha tsara Andriamanitra sy mitantana na izy tsy mitantana an'izao tontolo zao na izy tsy tsara satria ratsy ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao tsisy afa-tsy faratsiana manomen'ny tany de mbola misy Andriamanitra ve zay zany sarotra misainan'io ha hoe refesi-mandidy ve Andriamanitra satria izy raha ohatra ka tsy refesi-mandidy a na hoe tsara de maninona ny ohatr'izao ny zavatra ratsy ohatr'izao ny fiainana zay lalovantsika rehetrarehetra zany zay le izy aiza Andriamanitra ao anatin'izany aiza Andriamanitra ao anatin'izany inona ny ataon'Andriamanitra eo anatrehan'ny olana ny fahoriana ny zavatra mafy ny zavatra ratsy lalovanao inona ny mba ataon'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany a raha ohatra izy ka tsy refesi-mandidy fa na izy refesina ny didiny na izy tsy tsara na izy ratsy manina izy tsy miaro ny mpino tsy haiko nareo raha mba nahitana nareo na namana marary voan'ny corona maty voan'ny accident misy manendaka misy mamono misy maninona manao an'izany ny mpino rehetra tsy ny rehetra moa zany fa sasany mihitsy hosoratra io e de maninona Andriamanitra ny tsy miaro ny mpino farafaratsiny mba ny mpino rehefa tsy vitan'Andriamanitra miaro an'izao tontolo zao maninona izy raha mba miaro ny kristianina au moins fa na ny kristianina rohatrany to mijaly ihany amin'ny fiainana zay ny zavatra olana amin'ity hoe Andriamanitra tsy refesi-mandidy ity de raha vao mijery an'izao tontolo zao ianao a de kivy tsy maintsy zay ny ataonao ary ny olona amin'izao tontolo zao mametra-panontaniana an'izany foana fa tsy maintsy miverinao amin'ny soratra masina ihany tsika hoe inona ny lazain'ny soratra masina eo anatrehan'izay zavatra rehetra de zay no jerentsika aloha hoe Andriamanitra tsy refesi-mandidy alohan'ny ijerentsika ny épreuve sy ny tentation ny atao hoe Andriamanitra tsy refesi-mandidina ny atao hoe Souveraineté de Dieu de io ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra io mihitsy ny fizin'Andriamanitra hoe ny Andriamanitrantsika de Andriamanitra tsy refesi-mandidy zany hoe maefa ny zavatra rehetra izy zay tsisy zavatra tsy vitany atao fa vitany daholo ny zavatra rehetra ary izy no mampandalo ny zavatra rehetra iainantsika farafaratsiny tsisy zavatra mitranga eto ambonin'ny tany ity raha tsy avelany raha tsy hoe izy no manao azy zay ny atao hoe Souveraineté de Dieu izy no mitantana ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany na farafaratsiny avelany hitranga zany ary mbola eo ambany fifehezany foana na inona na ny heverinao tsara na ny heverinao ratsy eo amin'ny fiainanao zay zany aloha ny zavatra ngezabe voalohany mila apetraka ny Daniel toko 4:7-8 miteny zany akandiny-tsoratra masina maromaro am'izay tsika afahantsika mijery an'le satria ozy aho hoe lazain'ny baiboly ihany nijerentsika fa tsy hitan'ny masontsika akory fa raha vao nihitan'ny masontsika de mitovy amin'izao tontolo zao ihany tsika Daniel toko 4:7-8 de ozy hoe
rehefa tapitra amin'ny fem-potoana zany Nebokadnezara dia nampiandran-dranomasoko tamin'ny lanitra ka nodiny tamiko indray ny saiko ary nisaotra ny avo indrindra ary nidera sy nankalaza ilay velona mandrakizay 31 fa ty le tena izy fa iny contexte fotsiny ny fanapahan'le avo indrindra zany a fanapahan'ilay velona mandrakizay Nebokadnezara no miteny an'io a ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay zay izy zany mandidy sy manapaka ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao mandrakizay ny fanjakany dia atratra ny taranaka fara mandimby taranaka fara mandimby zany nanomboka hatrany Nebokadnezara fa ny taranantsika sy ny fara mandidy atsika koa dia eo ambanin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo ary ny mponina rehetra etỳ an-tany dia atao tsinitsinina manao zay sitrapony tsinitsinina mihitsy sika eo anatrehan'Andriamanitra mponina rehetra etỳ an-tany manao zay sitrapony amin'ireo tafika any an-danitra sy amin'ny mponina etỳ an-tany izy zay na ny anjelina zay zavatra tafika be dia be rehetra any an-danitra dia zay sitrapon'Andriamanitra ihany ny ataony amin'ireo fa ny mponina rehetra etỳ an-tany koa dia zay sitrapon'Andriamanitra ihany tsy maintsy mitranga etỳ ambonin'ny tany ity ary tsy misy mahasaka anazy dia tsy indriko na dia ny devoly ary le devoly le raika alataloha le nyteneniko teo a fa iny foana no ankalazaina kristianina ane tsy mankalaza an'iny e fa za mahita kristianina betsaka ny anarana voatolony betsaka ao ambavany isan'andro dia devoly mihoatran'ny Andriamanitra na Jesosy zay zavatra rehetra zao dia afa amin'ny devoly daholo tsy maniny etsy raha tsy mandroaka devoly dia devoly foana rehefa io ny tonolonao foana dia lasa malaza dia zay lazako hoe mankalaza an'io nefa voasoratra eto a tsy misy mahasakana an'Andriamanitra tsisy kory olona afaka miteny azy hoe iny ny ty ataonao fa ny olona rehetra manontany foana hoe iny ny ty ataonao Andriamanitra dia rehefa tsy te anontany hoe iny ny ty ataonao dia iny ny ty ataony devoly kanefa Andriamanitra manao zavatra rehetra manaraka zay tsy misy mahasakana ny zavatra tian'Andriamanitra atao zany na enao aza na ny devoly aza na iza tsisy Salamo 5:107 raha manontany ny jentilisa hoe aiza ny Andriamanitra dia ozy izy hoe nefa ny an-danitra ny Andriamanitsika efa nanao zay sitrapony rehetra izy sitrapony rehetra dia ataony daholo dia io tsy maintsy vitany ary tsy maintsy tanterany foana io tsisy mahasakany zay loha hevitritsika averiko ihany dia épreuve et tentation zavatra mafy sy ratsy zany fa ny zavatra mitranga eto dia zao hoe Andriamanitra ny an-danitra ary manao sitrapony rehetra izy Salamo 2:7 tsy kristianina ihany tsy ho an'ny kristianina ihany fa na ny jentilisa ary ny firenena rehetra ihany koa dia mbola izy ny manapaka azy mandidy sy ny manapaka an'ireny fa ny tompo ny fanjakana manapaka amin'ny firene samihafa izy tsy ny gasy ihany ny tapahany tsy ny jiosy ihany fa ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia izy daholo ny mandidy sy manapaka an'ireo zavatra mitranga rehetra amin'ireo dia avy amin'ny daholo ny mitranga rehetra amin'ireo dia avy amin'ny daholo Timoty 2:5-10 tia no milaza an'le izy ny baiboly protestanta fanitsina fahenina dia milaza an'izao hoe fa izy no aneo izany amin'ny fotoan'andro dia ilay ihany tompo-pahefana sy loharan'ny fahasambarana mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo itsika mihitsy rehefa manao hiry zany hoe mpanjaka ny mpanjaka tompon'ny tompo fa ny fiainantsika ve tena fantatsika hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo Andriamanitra any hoe raha misy mpanjaka dia izy mbola mpanjaka an'io dia raha mbola misy mpanjaka an'io mpanjaka io dia mbola izy mbola mpanjaka an'io raha misy ny deba dia izy mbola deba ny deba raha misy ny mafy dia izy mbola mafy noho ny mafy raha misy ny enjana dia izy mbola enjana noho ny enjana zany io Andriamanitra io ambony noho zay rehetra atahoranao dia ozy izy hoe izy lay hany tompo-pahefana io ny amin'ny teny frantsay le antsoina hoe souverain le seul souverain
souverain, izy ihany ny tompon'ny fahefana na eto ambony tany na any an-danitra, ary izy ihany no loharan'ny fahasambarana. Voaka tsara izy amin'ity baiboly protestanta fantsiana fahen'ity fa baiboly mahazatra antsika dia ohatr'izao hoe andriana finaritra sady tokana. Tsy haiko aloha eny efa raha mahazatra anareo dia miteny aminareo ve io, fa amin'ny ankapobeny io tsy miteny aminareo, andriana finaritra sady tokana. Ka dikan'ilay andriana finaritra sady tokana, ilay hany io ilay tokana zany, hany tom-pahefana sy loharan'ny fahasambara. Raha teo sambatra ianao dia any aminy any e. Ahoana ozy izy? Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka, tompon'ny tompo no aneo izany amin'ny fotoanany. Dia ho hitanao zany rehefa amin'ny fotoanany. Ny teny frantsay izy dia ohatr'izay zay indrazana azy amin'ny teny frantsay hoe que produira en son temps le bienheureux et seul souverain. Izy zany ny souverain tokana. Le roi de ceux qui règnent en roi et le seigneur de ceux qui dominent en seigneur. Zany ny Andriamanitsika. Zay le Andriamanitsika. Fa tsy fahalalanao zany mahatonga anao matahotra foana sy menimenina foana sy manontany foana hoe fa maninona zao fiainako e, mba manompo ny tompo ihany ahy, le nandrasako mihitsy tsy mety tonga e. Ozy izy hoe que produira en son temps, izy ny andeo an'izany amin'ny fotoanany, satria izy ny mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra. Ny Andriamanitra inony Abrahama dia ohatr'izao. Zay mahatonga ny Abrahama hoe ray mpino. Inona ny inony, iza le inony. Ohatry ny ahoana le Andriamanitra inony Abrahama, Romana 4 miresaka amin'ny finoany Abrahama ray manontolo. Dia ny 17 izy miresaka an'io Andriamanitra inony Abrahama io, dia ozy izy hoe, izy ozy izy zavatra ataony dia zao. Araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy. Mamaky an'izany koa ianao dia mandalo fotsiny zany. Tsy azonao an-tsaina mihitsy zany rehefa mamaky Romana 4 ianao. Fa zay ny gasy mahay mamaky baiboly, mianatra mamaky baiboly tsika hoe Andriamanitra inony Abrahama dia Andriamanitra mamelona maty. Na maty ary dia Andriamanitra tsy mbola tsy tapitra. Ny antsika miala neniny tsika rehefa mbola tsy maty le olona, dia miala nenina atao daholo zao rehetrarehetra zao, atao daholo ny ala neniny. Fa rehefa maty izy dia vita, tsisy azo atao tsony. Fa le n'Andriamanitra na maty ary dia mbola misy azo atao, mbola vita ny mamelona ny manangana ny maty. Jesoa Kristy ny voalohany amin'izany, fa i Abrahama nahitan'izany teo amin'ny fiainany, satria Isaka zay aty aloha aty mbola malalaka tsara. Isaka zay zanany latokana rehefa hoe atolotra, dia nanaiky mihitsy Abrahama io atolotra dia tsangana amin'ny maty io rehefa avy eo na dia hofaty any. Fa Andriamanitra koa dia miantsony tsy misy ho toy ny misy, na zavatra tsisy ary dia vitan'Andriamanitra ny mampisy azy. Teny ray-mbava fotsiny ny ataony dia misy zany. Tsisy ny mazava dia niteny izy hoe misy ny mazava dia misy ny mazava. Dia ozy izy ianao tany amin'ny Genesis toko voalohany zany fa tsy mitombina tsony zany amin'ny fiainako. Tongava aminao arak'izay nonao ary zafady. Fa mbola mahavita an'izany eo Andriamanitra io. Teny ray-mbava fotsiny zavatra tsisy dia azony atao mampisy an'iny. Le miantsony tsy misy toy ny misy zany dia Andriamanitra mpahary, c'est un Dieu créateur. Ary le mamelona maty zany dia Andriamanitra mpamonjy, c'est un Dieu rédempteur. Zay ny Andriamanitra sady mpahary izy no mpamonjy. Andriamanitra inony Abrahama koa dia ty 20 ngezy ty ary natoky indrindra Abrahama ozy izy fa zay nylazainy dia ino ozy izy ao rahantsika amin'ny teny ainy atao koa zany. Zay mahatonga hoe c'est le seul souverain, izy ihany no mahavita hoe zay lazainy dia vita ny manao azy. Fa ny olombelona rehetra eto ambony tany dia afaka milaza ny hoe zao no ataotsika
ao anatin'ny 7 taona ao anatin'ny 5 taona fa tsy vitan'izany na tiany atao ary fa ndraindray tsy tiany atao akory fa Andriamanitra ihany no mahavitan'izany zay teneniny dia vitany izy ihany satria izy souverain. Ny Salamo 9:7-10 dia milaza an'izao hoe na ny fahatezeran'ny olona aza dia mideranao isikinanao ny fahatezerana sisa. Grave zany natezitra ary ianao dia mbola manome voninahitra an'Andriamanitra ihany hoe tena zany le Andriamanitritsika fa mahavita azy dia io le tsipino rehetrarehetra tezitra amin'Andriamanitra io fa tsy tanteraka ny sitrapony dia mbola mampiseho ihany hoe ny Andriamanitsika mahery fa na tsy tsipino koa fa mipino koa ndraindray tezitra amin'Andriamanitra dia mbola mampiseho ihany hoe mahery izy. Hafa Efesiana toko voalohany 1:10 tao aminy koa no nandresantsika ny anjara lovantsika dia isika izay nitendrena mialoha araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra arak'izay sitraky ny fony. Ny zavatra rehetra mitranga zany dia araka ny fikasan'ilay mahefa ny zavatra rehetra arak'izay sitraky ny fony. Tena marina dia zao raha ataoko amin'izao teny zao le izy dia zao mihitsy le izy fa tsy tianareo fa zao ny fiteniko azy ary dia manaiky an'izay tsara zay tiany ihany io. Tena zany zay tiany ihany io ny ataony. Amin'ny teny hafa izy hoe fa izany ny fandaharan'ilay manao ny zavatra rehetra arak'izay nikasain'ny sitrapony zay. Io araka ny fandaharan'le manao ny zavatra rehetra arak'izay efa nikasain'ny sitrapony. Zay nikasain'ny sitrapony dia iny ny ataony dia iny tsy maintsy tanteraka. Na roviana na aiza na ahoana na ahoana zay io zay tiany ihany io ary io tsy maintsy tanteraka. Na mahita hoe ohatr'izao ary tsika ka hiditra kely vetivety fotsiny hoe ny fiainanao io zany na heverinao hoe ratsy ary zay zavatra heverinao hitanao hoe ratsy eto ambonin'ny tany dia haitsika tsara io miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra dia iny dia zay voantso araka ny fikasany raha teo ty aloha mbola teny any fa ny farany iverenantsika zay fikasan'Andriamanitra foana ny tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainanao na mandalo zavatra ratsy ary ianao zay fa ndraindray kristiana mieritreritra fa le raika lataloha io manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainana io raha dao fa mijerentsika izy rehefa avy eo tia ny amaranantsika azy Romana 12:1-3 avy aminy ny zavatra rehetra mitranga sy hitanao mandalo rehetrarehetra io dia avy amin'Andriamanitra io. Tsy vitany hoe avy amin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe avy amin'ny alalan'Andriamanitra fa zavatra rehetra hitanao amin'ny fiainana rehetrarehetra io dia ho azy. Zay no mahatonga hoe izy ene no membonahitra mandrakizay. Raha ataontsika amin'ny fiteny mahazatra anao io dia ohatr'izao lazainy hoe endre ny alalin'ny arena sy ny fahendren'Andriamanitra ary fahalalany tsy hitalany ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany tsy takatry saintsika zany Notre Dieu c'est un Dieu infini fa itsika tsy mahita ny atsim-badika atsy akory tsy mahalala n'izay hitranga rehefa avy eo tsy takatra zany fa amin'Andriamanitra zany ndray mpimaso eo masony fotsiny. Iza ny nalala ny sain'ny tompo ary iza ny mpanolotsaina azy tsisy izy ihany. Iza ny manome azy aloha mba hamalina azy indray tsisy izy ihany satria izy ny avian'izao zavatra rehetra zao zay le haitsika izy eo dia ataontsika irafiderana le izy fa rehefa mitranga le zavatra dia omentsika n'le hafa indray ty ianona ny avian'izao zavatra rehetra zao. Andriamanitra ny mihazona azy raha mijery faharavany tontolo iainana ingentsika ry zareo tokony efa tsy azo iainana ty tany ty nefa mbola maniry ny katsaka
mbola maniry ny tsaramaso na dia dorana foana rany tanety mbola maniry izy no miazo anazy sady izy koa no antony ho azy zany zavatra rehetra zany zao zavatra rehetra izy koa no antony izy aneny memboninahitra ny vokatra zay dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy menimenina ho andalo sy mitranga eo amin'ny fiainanao dia avy aminy amin'ny alalany ary ho azy avokoa zay avy aminy amin'ny alalany ary ho azy avokoa zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao. Ty moa tena milaza ny andiny milaza ny souveraineté an'Andriamanitra lehibe indrindra. Rehefa mba asaina mitarika fotoana ianao ka asaina mamaky salamo dia aza mamaky salamo fa ty vakiana. Tonga dia midobodoboka amin'ny pastera hoe iza koa isaiko tio fa ty tsara lavitra noho ny salamo zavatra ambaran'ity. Tantara voalohany toko 7:20 andiny faha 1:12 sy faha 12 ity hoe anao tompo ny fahalehibiazana, ny hery, ny voninahitra, ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana tompo ary anao ny fisandratana ao ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy voninahitra ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka ka eo an-tananao koa ny mahalehibe sy mampatanjaka izao rehetra izao. Alleloia! Zany ny Andriamanitra tsika, Andriamanitra lehibe.